mbola amin'ny fifaliana feno mitafitafo avy ao amin'ny fo sy ny saina miramira no hiarabana sy tsidiana anao any tokantrandro namana. Faly de faly mifankahita amintsika miara-midinidiny amin'ny alalan'izao fandarana tiantsika izao. Androany loahevitra manao hoe aoka ho mpamela heloka isika rehetra, mamela heloka. Matio 4:7-5. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo izay any an-danitra. Ry namana, firifiry amintsika no efa maratra fo toy noho ny tsy mety ataon'ny namantsika amintsika tsiraray avy. Indraindray dia tena malahelo mitomany mihitsy ao anatin'ny fianakaviana ao dia misy tsy mifankahazo, ny mpiray fiangonana, ny mpiray tampo dia mifankala, mifanenjika, mifamono, mifanao andolo-po mihitsy. Ry namana, amin'izao taona vaovao zao mampirisika anao ny tenin'Andriamanitra, mahaiza mamela heloka ianao. Ifampitantana any an-danitra isika, ninonninona zavatra tsy nentina nataon'ny olona tamintsika, mahaiza mamela heloka. Fa raha tsy mamela heloka, tsy avelan'i Kristy koa ny helokontsika. Inona moa ny dikany hoe tsy voavela heloka? Very ange ny dikan'izany, very mandrakizay tsy mahazo famelan-keloka. Ka raha tiantsika ny hovavonjy, mahaiza mamela heloka. Fantatsika ve ilay vavaka nataon'i Kristy teo ho an'ilay fahavalony? Mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ireo olona rehetra manao ratsy amintsika ihany koa, na ihany koa na anaovantsika ratsy, indraindray nge tsika mieritreritra hoe ny olona ihany manao ratsy amintsika fa tsika tsy mba manao ratsy aman'olona. Manao ihany koa tsika. Ahoana ny ataon'i Kristy? Mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Alohan'ny anaovantsika zavatra amin'olon-kafa zany, dia diniho lalina hoe tokony atao zao sa tsy tokony atao amin'ny namana. Mety atao amin'ny namana sa tsy mety atao amin'ny namana. Indraindray manko tsika tratra n'io fomba tsy mety io. Alefako aloha ny anana mety na tsy mety, rehefa avy eo mangataka famelan-kelo, tsy fahendreny zany. Tsy izany ny planin'Andriamanitra. Fa ny planin'Andriamanitra dia ny andiniana dia ny meloa hoe tokony ataoko sa tsy tokony ataoko. Araky ny sitrapon'Andriamanitra sa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tsy tokony atao, aza manao. Rehefa tsy tokony atao, aza manao. Tian'Andriamanitra mba ho mpamela heloka isika rehetra. Ary anisan'ny fahotana mpahazo antsika olombelona indrindra, ny fikolokoloana toe-tsaina feno fankalana sy valifaty. Zao no nataon'ny tamiko, dia tsy maintsy hovaliako an'izao. Io zany dia tena mpahazo antsika. Firifiry no mitahiry fankalana sy valifaty ao am-po, ary avy eo dia miondrika eo anatrehan'Andriamanitra mba mangataka avela heloka. Ankasitran'Andriamanitra ve zany? Tsy tompoko, tsy ankasitran'Andriamanitra izany. Firifiry lany andro amin'ny fampihavanana, ampihavanana indray aloha ny mpiray tampo, ny mpianaka, ny mpiara-monina, mpiara-mivavaka. Fa maninona no ampihavanana? Satria ny fanditra ny ady, tsisy mahay mifamela heloka. Nefa avy eo ane dia jereo hoe samy ho any an-danitra ihany, samy mba te ho any an-danitra. Ry namana, andao andray fanapahan-kevitra, androany, hahay mamela heloka, ifampihavana, mba ho avelan'Andriamanitra koa ny helokontsika. Ekena fa tsy fampiditra andrano matetika, ifampihinany mata sy ny masaka, tsy izany intsony ny toetrandro amin'izao fotoana izao, fa dia mihavana, mihavana tahaka ny itiavan'i Kristy antsika no mba hifankatiavantsika kosa. Ary miankina be dia be amin'izany ny famondram-pon'Andriamanitra omena antsika. Io na manao rahalahinao ankalainao io, anabavinao, rahavavinao, anadanao ankalainao io, tian'Andriamanitra izy io. Ka raha mankala azy ianao, raha tsy tia azy ianao, tsy ankasitran'Andriamanitra ny toetranao, ny fihetsika ao. Izaho izay mankala ny namana, ianao izay mankala ny namana. Andray fanapahan-kevitra isika androany, andeha hifamela heloka. Tsy andro fampihavanana akory ary, fa dia hihavana samy hihavana mihitsika. Hoe misy olona tendren-dana ampihavano kely ranona fa tsy mety miady ry zareo. Ianao mihitsy no andray fanapahan-kevitra. Anatona ny rahalahinao, hihavana. Anatona ny anabavinao,
ndra vavinao ny anadanao dia hiavina ary zany no sitrapon'andriamanitra tandremo ny toetsaina manao andolo-po ny toetsaina valifaty tandremo aza manao an'izany fa tsy akasitrahan'andriamanitra tandremo toetsaina miavinavina amin'ny namana amin'ny piraita-po amin'ny mpiara-mivava amin'ny mpiaramonina tsy ankasitrahan'andriamanitra izany aoka hompamela heloka hivavaka isika tompo tsara o misaotra anao zahay mafy de mafy ny lesona matanjaka de matanjaka ny afatra entitra de entitra ny lesona mampirisika na hifamela heloka mpitana andolo-po zahay mpanao valifaty hifonana Jesosy eo ary diovy ny fahotanay aza vela manana an'izany tsony zay manomboka androany fa hamela heloka ny namanay izahay koa dia mba angataka famelan-keloka amin'ireny namanay ireny noho tsy nety rehetra vita satria zanaka ho izahay tianay moa voavela heloka izahay tanterao amin'ny fiainanay tsiraray avy zany amin'ny anaranao Jesosy Tompo amen.